Nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta anio talata 6 septambra ireo didim-panjakana mikasika ny fanatanterahana ny fikarakarana ny fifidianana loholona izay ataony 1 desambra 2024 avy izao araka ny fehezan-dalàna Manakery. Manao izany moa ny mpitondra teny gouvernemanta Ramatoa Mara Volamindranty Dona, ministry ny serasera sy ny kolontsaina. Dia mavena araba satria afatry ny taony amin'ny hoe arabaraba ao mpandalo fa tsy fantatry zay rafo izany dia arabaintsika rehetra izay mbola miheno ary izay koa vao tonga ary efa niaraka taminay hatramin'ny alina ary mbola iaraka aminay foana amin'ity tontolo andro ity itokona fahalamana na Zoky plutôt iaraka amintsika ao anatin'ny fanadihadiana mahafinaritra ndao manao nazalahy inona ny vaovao miaraba zany miaraba ny namana rehetra io Brito ihany koa Thierry resamadika tsy adino fa indrindra ianareo mpiaino izay antom-pisin'ny onjam-peo tahaka itony ho any hoe betsaka ny zavatra azo resahana dia ahoana le zavatra resahana zany dia arak'izany lasain'ny tokona fahalamana zany raha ny fotoana ve moa ho ampy amin'izy rehetra fa tsongatsongainao ihany fa aterina aloha ny arahaba zao dia hoe tonga mitsotsotso raha ohatra ny olona maika hiditra mianatra ka atiano hatrano kitapo zay indrindra matsy le izy dia mafisina trano zany rehetrarehetra zany fa ny vaovao rehetrarehetra koa aloha zany hatrany tsy dia tena mahafinaritra zany iely izy kanefa moa tsy maintsy horesahana ihany mba hahafahana mahita zao hoe inona ary mahatonga zany dia inona ary no atao io atao io zany dia mipetraka foana zany fanontaniana zany amin'ny lafiny anankiray zao raha ohatra amin'ny fiainana andavanandro dia sady mijery ny zavatra misy any ivelany antsika manohatra an'izany amin'ny eto an-tanàna zany hoe maninona ny olona afaka mahita vahaolana sy ohatran'izany dia fandraisahan'ny zalahy ihany maraina tao zany misy an'le hoe barrage de la renaissance any Éthiopie io zany hoe ny olona rangary efa tena manao zavatra tena hoe avec détermination zany mahita hoe tena ny tombontsoa mivaoaka dia vitany na dia naritra fotoana raha satria tena hatreo amin'ny fotoana teo nanaovana an'le barrage ngeza be io ary io zany saika ny fanolanan'ireo le ataontsika le firenena manodidina nalovan'ireny Nil Egypte sy Éthiopie moa tena hoe fanjeva amin'izay fotoana l'izy hoe tena vitan'le izy vitan'ny Éthiopie le izy rehefa resaka Éthiopie zany ika taloha dia hoe tena le hoe fahantrana grande famine sy ny resaka dia sintsisa tao anatin'ny dimpotoana farany teo ary mbola misy an'le karazana ady hoe vitakena fahaleovantena fa amin'izao fotoana zao tena nahavita raha tena manko hoe fahagagana dia ohatrany hoe voambolana efa tsy dia mahataitra ny olona tsony zany fa tena goavana zalahy le izy tena eritreretra hoe barrage efa tena efa 2 kilometra latsaka kelingely izy vitany zareo zany ary mahavokatra tena ny tsika zany zao raha hoe tonga dia hoe 100 mégawatt 200 fa raha hoe ny ray amin'ireo tetikasa lehibe tokony atao Madagasikara 200 mégawatt mahery eo zany le resaka sahofika raha vita raha natao zao moa zany le izy mina hoe lianao azy ary mbola ho tadiavina indray satria ny alandarana ny efa teo aloha miova fitondram-panjakana dia ohatrany hoe départ zéro araka ny teny vahiny tena hoe tsy misy fitohizana ohatrany hoe mijanona ho fanamby amin'ny ankapobeny dia ny fandraisahan'ny Zoky Brito sahofika ohatra ny alan'ny frantsay ny efeza sy ny sisa dia zay ilay endrika manahirana anatin'le izy hoe tsika ohatrany manoratra tetikasa dia mijano eo fa ny olona tena mandeha ary ty any Éthiopie ty tena hoe raha 700 zany ny tany fisitrahana herinaratra tany hatramin'izay talohan'ny avy tany ty dia tafaka hiakatra any amin'ny 700 ary mbola afaka hivarotra amin'ireo hoe firenena manodidina ohatrany hoe Djibouti, Soudan Atsimo sy ny sisa sy Somalie dia zany ilay endrika tena tsika indresahana foana moa tany aloha le hoe goavana indrindra aty Afrika fa io aloha zany le hoe foto-drafitrasa mikasika ny hoe angovo lehibe indrindra aty Afrika amin'izao fotoana izao ary raha ohatra hoe misy mampiasa ny hoe nucléaire any Europa dia telo ohatran'le zay mitovy amin'ity anankiray zany le izy misy turbine anaky 7 izy teo betsaka mihitsy ny azy efa any milaza ny eto amintsika nefa maritra an'izany rehetrarehetra zany dia mitatra hoe mihitatra trano ny faharetan'ny tsy fahiny délestage mihitatra ny faharetany satria raha ohatra hoe minitra dia efa nivadika ora dia efa andro mihitsy nza Thierry moa aty zany rehefa misy fidianana dia tsy maintsy tafitraanakalarbihatra amin'ny lahy dia efa maizim-bolana ary tsy vitan'izany hoe ny jiro maharitra ny fotoana tapaha fa ny rano koa zay efa manara-ditsy kelikely an'le izy hoe tena taloha izy efa mba ora ray ora roa zao efa tena fotoana
any amin'ny faritra eto Antananarivo renivohitra etsy 67 amin'ny avaratra andrefany zao nord-ouest de efa hatramin'ny maly tapaka ny rano de hatramin'ny maraina io mbola tsy mandeha ny rano nefa atao hoe faritra ivy zany tokony tsy hanana olana mihitsy amin'ny famatsiana eny zany ao anatin'ny 20 taona manao fanamby hiady amin'ny délestage fa mandaky tiny androany ilay hoe politika ao anatin'ilay kosa ny fitantanana betsaka reo endrika hoe halatra solika fiankinan-doha amin'ny solika mbola aniny atsika ny ady hevitra fa ny olona tena miazaka any tena hoe nisy tamin'ny fitondrana rajonaro mampianina efa nisy tetikasa hoe mba ahafahana manatsara ny famatsiana rano eto Antananarivo renivohitra de misy fanoloana andro fantsona zay efa hoe efa tsetsina efa feno ina moa zany roy arafesenina be de efa antitra loatra tamin'izay fotoana zay 70 kilometatra mahery ny hoe fantsona hosoloana eto de niarahana hita tokoa ny nisy fandavahana tamina toerana samihafa de hoe manelingela ary de mandrava efa nisy voakekehana mihitsy ary tamin'izany fotoana zany inona ary ty tam'le fandavahana sy fanoloana tuyau de am'izao fotoana zao zany hoe mbola isy indray hoe 720 kilometatra teo zany tsy fa mbola miverina amin'ny resaka fitohizan-daharam-panjakana ihany le izy hoe misy tia mahafany teo aloha na rehefa misy ny tsy fahombiazana de akinina amin'ny teo aloha ary nefa ianao raha aka fitondrana tonga amin'ny fitondrana de efa mahafantatra hoe inona ny olana ary nitondra vahaolana mahakasika an'izany ary efa nambarangely izy efa nambarangy efa misy ny olana fa ny atongavany eo amin'ny fitondrana sisa misy ny vahaolana fa ny atongavany eo amin'ny fitondrana sisa ny ela de efa hiazakazaka be zany valambefolo sy roa arivo tao anatin'ireo ataontsika hoe ady hevitra nandritra ny fampelezakevitra tamin'izany fotoa betsaka ny nambaragny betsaka ny nambara tao anatin'le izy hoe ny mpamatsy vola efa eo ny tetikasa efa itony ny vola efa misy zao ny zavatra hofaritana movatsy de zay ngely de iverenantsika ao anatin'le izy mahakasika ny raha tao anatiny sy tadidiko tsara misy lay reo teny manahoana ihany na tsy aloha ve zao senany resaka tamin'izay volana aogositra aogositra tatsy amin'ny lapankolontsaina lapankolontsaina sy ny fanatanjahantena de kabary misy akivaky hatramin'le tafitrano angery itoko raha falimanana sy riterisdani am'ireo teny samy hafa hoe ahoana hoe sena zao ny resaka tamin'izany fotoana zany hoe mandany vola senasa jiro senasa université tsy te andefa an'le oronam-peo ato fa ato oronam-peo an'le izy fa zay mbola misy fanjakana ve sy ny resaka tsy fandripalemana fa sady didiko soa le sena tamin'izany hoe foanana zany io sena io nga tsy mifanohitra amin'izay ny zavatra misy zao aratra amin'ny datin'ny fividianana efa mivoaka amin'ny 11 décembre amin'ny 11 décembre amin'ny ty taona teo zany lay fitavanao nangataka hoe mety eto boloatra ny siaka zay nampiakarina ny vola entana masa fa nisan'ny olona fotsiny na ena nisan'ny olona mpiambana to amin'ny fotoana iny fanakarina vola mba hoe mba mipapapana de zay le izy de hoe lasa budget ivora araky ny resany hoe mandany vola tokoa ve le isany mifanohitra hoe hafa ny zavatra resahana vava hafa ny zavatra resahana de io zany izy ho tanterahana amin'ny fa raiky amby folon'ny volana décembre ahozyn'ny gouvernement tatao arin'ny tolo-kevitra nataony seny ary nakatoavany teo anivon'ny fitsararava momba ny lalapan'olo hoe mety io de zao zany le izy lalam-pifidianana eto amintsika ary toko raha fahalamana srtreserdani de milaza fa tsy atao amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra ny fifidianana fa ianao ve zao mba afaka miteny ovina mba nisy fifidianana atao tsy ao lohataona ohatra na tsy haiko tsy tao anatin' zany na hoe fararany tany tsy haiko nisy tsy haika any anatin'ny vanim-potoana fahavaratra foana le izy de zay indray le alokalofanao ambadika le izy hoe eny raha efa vitako naninona izy natao tamin'izany ko tsy azo atao hoe efa jurisprudence ndray hoany de milalao an'izay indray zany le lalana manahirana be le izy zay nge le resana de ara de ataony ndray de eo ary fa de ngitiany tokony hoe eny ary fa ndao fa kitiana ary fa ny lalàna tokony vainy de novainy tokony nge lalàna ary tokony raha fahalamanana de milaza izy zareo tao anatin'ilay fanapahana nataony tao anatin'ity sady tsy nifoanany ndray le resaka sena ny tetabola mbola nataony eo ny modina ena nisy ampikambana fasa mety hitombo ndray ve nisy ampikambana zany ao anatin'ity ny antony de zao ingeny resahany fa hoe aloha lofa reo mpifidy vavety efa perinasa ireo ihany aloha no atao na de voatondra ny lalàna ary hoe indre mandeha no disposition transitoire hoe reo mpifidy vaventy tao ary ny fividianana tamin'ry fotoan'ry ihany no indre mandeha ihany no hoe reo zany hoe tokony zany hoe lisy ny mpanolotsain'ny tanàna sy ny be ny tanàna tamin'izany zay ihany aloha no mifidy fa orign'izay ary de mila feno ny collège électoral zany hoe les grands électeurs ninona moa le mahafeno an'izy de hoe ny olo mafidy rehetra amin'ireo
collectivité territoriale décentralisée na ny vondromokaparitra de izy moa zany ny rafetin'ny commune ny olomba fidendivan'ny commune ny olomba fidendivan'ny faritra ny olomba fidendivan'ny faritany ireo zany mandrafitra an'ireo collège électoral manipy fito vaventy am'zany fifidianana sénateur zany de satria ny teo anivon'ny sénary loolona mihitsy ngena andefa ny tolo-dalàna hoe ireo perinasy ireo no mifidy amin'ny fifidianana sénatorial ho atao de ny loolona ihany koa nanao proposition de loi fanampin'le izy ny amin'ny hoe atao mifandanja ny ferotsaka hofidiana ao anatin'ny fifidianana eto Madagasikara ny lasy ny vavy zany hoe eo zany hoe raha misy proposition na liste anay zany amin'ny fifidianana manaraka raha misy ohatra hoe enina ny ao anaty liste de telo zany de telo vehivavy mba famporosiana amin'ny fandraisana anjara bebe koa ny vehivavy eo amin'ny resaka firotsahana bebe kokoa zany amin'ny lafiny politika zany rehetrarehetra zany no fandeha de hafa ny zavatra teneniny vava hafa le zavatra atao eto amintsika mikasika olona ohatran'ny le lalàna ohatra mbola tsy hita amin'ny vala ambe folo moa zany izy zao ny constitution de milaza fa ny roa pahatelon'izy ireo de afidiana ary mitovy ny isany isaka amin'ny faritany zany le izy ny roa pahatelony zany hoe le roambe folo zany no fidina mivantana dia roa isaka ny province dia ny telo ray apatelo ny tendren'ny filohan'ny république araka ny fahaiza-manao sy ny maiazy ny mandrafitra an'izany de ny enina zany tendren'ny filohan'ny république zay mavala ambe folo an'le perinasa am'izao fotoana zao fa raha ohatra izy ka hoe mpiahiny vondromokapatratra zay mivoalazany ao anatin'ny lalam-panorena andininy roa mivalopolo sintsisa zany hoe misy région tena tsy koty aloha zany tsy représenté ao anatin'le izy am'le vala ambe folo knisan'ny faritra rehefa roapolo mahery telo amby roapolo anatika ny efatra amby roapolo izy am'izao fotoana zao zany rehetrarehetra zany de anahoana ny firafitra izy io am'le fotoana manaraka eo ka raha itombo ry toko raha falamanana de ohatra mba mahagaga ihany foanana de nahena zany ny dikany vola samba mitakitaky vola de hoe inona zany hoe itombona ve nisany satria raha logika an'izy io zany mety hitombo nisany fikamana ao anivon'ny siana manaraka eo de ohatrany hafahafa ihany lizy mieritreritra lizy fa de zava-misy aloha zany zava-misy zany resahantsika ihany fa sina fainy kely aloha samy mafa ivirenantsika iny raha mbola misy fotoana rehefa avy eo ary maditra be koa le RDC zany tsy mahazaka resa indray amin'ny baolina rehetra zalaka le bola maly kosa aloha le tany amin'ny fizaram-potoana voalohany jerena de efa mitarika rono ohatra be zao le leopara de ny tsy mbatika nefa zay izy zay bola tsondra laha de mivaingana mivaingana telo soroa de tezitra nanao remontada Sénégal misy remontada africaine aloha de tezitra ny mpanoana de mipitehindra laha daholo ny ino izy teo ny seza fijerevana sy fipetrahana rehetrarehetra misy pilarokasy naratra misy ary de andrasana aloha ny toyany fa mety sazy ivoaka ihany raha ny fijery azy de tsy azo lalaovana aloha zany kianjao amin'izareo io satria tena savorita be mihitsy tany RDC akoatra ny efa fifanoloanana amin'izareo ary amin'ny M23 sy ny ary amin'ny Rwanda ary zany de zay ny zavatra mitranga tsy aritra fotsiny io zany fa ty herinandro ty zala ohatra ny herinandro na prime ministre zany koa tany Népal tanindray koa ny frantsay aloha zany efa nahazo prime ministre vaovao tsy ny azo ohatra ny tsisy tsy mampitovy le article 54 ty mbola be ny azo vao vitany démission andry ny anankiray teo sy ny gouvernement de efa voateny sara ny aza ny prime ministre vaovao de efa ao anatin'ny consultation zany izy le hoe fifampiresahana ireo vondrona politika mahasamihafa afahana andrafitra ny gouvernement vaovao ministre ny tafika teo aloha moa zany no ministre ny tafika teo zany no nitendrena prime ministre dia Sébastien Lecornu de ho hita ndray zay ny frantsay zay ny japonais moa fandresahana teto amin'ny tamomaly hoe tena mahatsapy izy zany fa ratsy ny vokatra raha resiko izy tamin'ny fifidianana de nametra-pialana ny olona tsy niandra ny asorina izy fezany nandeha fa tany Népal koa aloha zany de sakoroka be mihitsy ny any Népal izy zany Népal zany de any anelanelan'ny Inde sy any ino zany Tibet any misy an'le tendrombohitra isan'ny malaza be raha zao tontolo zao le teo hoe Himalaya an'le tendrombohitra Chine ratsy nisy toatra nisy olona avy aty Madagasikara nianika tany tao amin'le tamin'ity taona ty de betsaka moa zany manao fivanianana makany mianika an'izany tendrombohitra Himalaya zany fa zay eo ihany fa ty le inona le omaly fa nidorana ny olona hatramin'ny lapan'ny parlement tange asy ireo to hoe tranon'ireo lohandohan'ny mpisorona mpitondra any Népal maikila daholo
satria maninona ka ny olona moa zaiko saty afrika ihany misy tranga oatra reny ty ary ohatrany miamalefaka ohatrany de voaterina metra ampialana mihitsy ny prime ministre ny ametra ampialana vokatra le zava-misy satria na ny mpitandro amin'ny filaminana ary de tsy mitovy am'le voalaza n'le tompona ndraiky te am'te tsisy olona mananany zany hoe tsisy vahoaka maresiny hoe inona moa le tsy maresy basina reo fa tany Nepal tonga de nisitasitaka ny mpitandro amin'ny filaminana tonga de niondrika daholo mibasy sy ny vokatra le to hoe herim-bahoaka zany zay zany ny zavatra nitrangaletany frantsa ary ny alohavana fihetsiketsehana be am'ty anio ty 10 septembre filoham-pirenena mbola tataovan'le hoe motion de destitution am'ty anio ty zany mpanohitra any a frantsa mbola anao hetsika lehibe any keo de hiteo daholo ny parlemanta sy ny hoe vahoaka tena matsapa sy tena mihetsika ary maneho ny zava-misy tsy fakasitrana reo hoe misy zavatra tsy mety hoe ara-toekarena ara-politika ara-sosialy fa reto amitsika ohatra mba manaitra ihany sy mampatsiay ihany ho an'leto hoe androm-panjakana mpanao lalàna sy afaka tena hoe mba mipezaka ho ary fanin'ilay fitondrana sy hoe manatsikafina ny tsy mety manana ny hoe fahafahana manao dingana manaisotra na hoe mba manaitra an'ireo fahefana mpanatanteraka ajereo ihany fa tena reny hoe sanatria lasa androm-panjakana mandany vola visoleraka de tsisy zavatra mandeha de hoe mifangaro voraka ao tsisy fisaraha-pahefana voabaiko ny rafitra samihafa mitsokombakomba amin'ny ratsy ny tsy fahombiazana tsy finiavana hoe tsikera be vahatany fa mba makalesony mijeriny zava-misy any ivelany hoe manahoana marina tena hoe mbola mety sy rary mivela zava-misy am'izao satria araka nambarantsika tary aloha moa zany hoe mitsiritra fotsiny anao rehefa mahita ny olona hoe manana todi-drano goavana afaka amokarana herinaratra ny eto amintsika de mifanohitra am'zany manana fampanantenana goavana betsaka ny voalaza mikasika ny resaka hoe herinaratra io hoe anao ino ty transition énergétique tsika zany mikasika an'le hoe anao antony parc solaire maromaro zo mbola adihevitra be mikasika an'le hoe izany ve ny ambadiky le fanotofana tany be ry manodidina ny Lac-Rive zany tsy fantatra ntsony manodidina an'io hoe firy kilometatra toradro sa metatra toradro ny tena voafatry le atao hoe Lac-Rive tsisy fisy teknika mazava zany momba le izy fa ny tatsahiny atoerana zany no mipitrapitra mandraiky manavy manona an'le izy hoe ny taniny zany tsy fantatra ntsony ny azy ve zany mbola afaka amboly io izy tsy amboly tsony vokatry tena rotoroto be le fanotofana tany eny amin'iny tanimbary ary raha misy recours am'zany aloha zany de ty fitondrany ty am'le fanotofana tanimbary isan'ny nanenjehana ary nanakana ary nitarika tany fanonganana ny fitondrana teo aloha zany momba n'io resaka tadidiko tsara le etsy misy ny garamaki am'izao fotoana zao sy etsy amin'ny Kianjamaki moa zany de nisy an'le cité nitondra ny anaran'ny fitondra tam'izany fotoana zany de tsetsatsaratra fotsiny resanany hoe tsisy malala mihitsy zany hoe ahoana sy ahoana fandeha amin'ny fisy teknika zany Lac-Rive zany hoe velara-tany ohatran'ny ahoana ny tena ilaina nanorenana an'le izy mba hainy le mantsy le misy an'le tetikasy hoe ho asina parc solaire ampandehanana n'ilay téléphérique ary ametrahana an'le hoe centre de conférence internationale la vaovao na hoe palais de congrès moa ny resahana an'le izy ary hoe futuriste be satria ny tafin'io zany de solaire zany hoe solaire zany le tafin'io zany hoe ny tafiny zany tonga de reny karazana plaque solaire reny ny akamarony eo ary tonga de efa mizaka tena avy hatrany mombana ny herinaratra de ho hiteo moa zany ny fivoarana sy ny fandrosoany zany rehetra zany fa mbola tsy nisy aloha ny tsatoka angady amin'ny hoe eto ny anorenana an'le hoe palais du congrès ny am'zany Lac-Rive zany fa ho avy ihany angama satria izy io no heverina fahandraisana iny fionambeany sadika andehany fa de mbe efapolo teo iny fa tsy zay aloha nitranga fa ilay galerie inona ny anaran'l'izy enara galeria enara galeria fa madikely ny esiny mba manao tsilalao teny de zay zany le eko izy reo moa tian'le iran'ny zala iny César sy Rimkaly avana vadibadiko iny ka mety zay no mahatonga tokony milaza zany fa nina moa tena ambaro anatin'le izy le hoe tsisy malala tsony zany hoe inona ny makaiza amin'ity ohatran'izany tamin'ny téléphérique nge miovaova ny tracé an'le izy no ny atony samihafa de
dia izay koa izy hoe tsy fantatra ntsony atraiza mivelarantany mety ho voatototra amin'ny fanatanterahana tetika Salaky Arivo sy ny resaka ty resaka hoe lalana migodany ity zany a fa io moa mahita izy zany amin'ny fivoaran'izany rehetrarehetra zany fa zaraina ihany aloha ny vaovao ny fotoana tongavany eto fa tsy aritra